Efatra isanjaton'ny vahoaka eto Madagasikara no marary ny diabeta araky ny tatitra avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena amsahana ny fahasalamana. Ny fikambanana Amadia ohatra amin'izao fotoana izao dia efa mahatratra manaliny ireo olona manaraka fitsaboana marary ny diabeta eo anivon'izany fikambanana iray izany. Misy moa ny karazana torohevitra atao homena ihany koa ireo marary ny diabeta mba tsy hiamafy ny aretina izay mahazo azy ireo. Tsara ny mampafantatra fa androany no nankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny marary ny diabeta manerana izao tontolo izao. Amin'ny mahatafiditra Madagasikara ao anatin'ny firenena andalam-pandrosoana dia ny efatra isanjaton'ny mponina ao aminy no marary ny diabeta araka ny tombatomba ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Maro amin'ireo olona marary ny aretin'ny ity no manamaiva an'izany aretin'izany noho ny tsy fahalalahana any ka maro amin'ny marary mbola tsy voaisa. Raha neto anivon'ny andia malagasy miady amin'ny diabeta na ny Amadia Antananarivo manokana dia manodidina ny 5,4 ireo mpikambana manaraka fitsaboana ara-potoana eto an-toerana. Misy moa ireo fanovana ny fomba fiainana andavanandro tokony arahan'ireo marary mba tsy hahatonga ny aretina hiamafy. Ny sosokevitra moa zany dia tsotra ihany satria raha ny tena antom-pisin'ny fikambanana ange dia ny hoe ny fiarovana na hoe ny prévention tena fototra izy. Zany hoe ho an'izay olona mbola tsy misy diabeta zany dia atao zay tsy hatafiditra anazy ao. Zay moa le antsoina amin'ny teny frantsay hoe prévention primaire. Zany hoe atao zay tsy hatafiditra anazy ao. Ny tokony ataon'ireo olona ireo zany dia hoe lanjalanjaina ny sakafo hohanina dia mampiasa vatana. Tsy manao abus mihitsy zany amin'ny rehetrarehetra ary mampiasa vatana, mihetsika zany. Dia ny faharoa moa zany le antsoina hoe prévention secondaire. Reo olona zay efa hitandray fa misy diabeta dia mba tokony hiezaka mihitsy zany izy ireo miaraka amin'ny mpitsabo mba tsy hatongavana any amin'ilay hoe voka-dratsy. Voka-dratsy any amin'ny maso, any amin'ny fo, any amin'ny vo, any amin'ny hozatra, ny retsika sy ny sisa. Dia iny moa zany zay mantsy mahijoroan'ilay fikambanana hoe anara-maso, ampianatra, hialana amin'ny voka-dratsy. Satria iny ihany koa ny tena lafo amin'ny fitsaboana. Ny fiarovana fahatelo moa zany na hoe prévention tertiaire dia hoe reo olona izay efa tratran'ny voka-dratsy ireo indray inona indray no tokony atao amin'izy ireo mba tsy hankinan'ny loha na hoe ohatrany hoe lasa ho tonga any amin'ny hoe fahajambana na manao accident vasculaire, tapaka lalan-dra sy ny hoe fery tsy mety sitrana na voatery tapahana mihitsy. No marena tamin'ity androany 14 volana novambra ity moa ny andro maneran-tany hiadina amin'ny diabeta ka nisy araka izany nanomboka androany ka hatramin'izao avy izao ny fitiliana mamaim-poana tanterahana eo anivon'ireo tobim-pahasalamana ny Amadia. Ny fitiliana izay any fomba tokana ahafahana manamarina fa voan'ny aretina diabeta tokoa ny olona iray. Ny zoma 14 novambra ao izao kosa ny fantatra fa anatanterahana ny lanonana nasionaly entina manamarika izay andro hiadina amin'ny diabeta izay ka any fianarantsoana anatanterahana izany.